Halleloia. Tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza amin'izao andro maraina ny alakamisy 1 ny volana Jona izao. Miarabanao ary Andriamanitra ny fiadanana ny mombanao hatrany hatrany. Sadiny fa ny lohahevitra izay diniantsika amin'ity volana ity dia ny fanjakan'ny lanitra. Ary ny lohateny androany dia ny hoe famelan-keloka fa tsy valifaty. Famelan-keloka fa tsy valifaty. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 12:17 ka hatrany amin'ny 1:20. Romanina 12:17 ka hatrany amin'ny 1:20 izay milaza toy izao hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomananao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe any famaliana, izao ny hamaly o Jerova. Raha noana ny fahavalinao, omeo hanina izy. Raha mangetaheta izy, omeo hosotrony. Raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo eo andohany. Aza mety ho ray resiny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Amen. Amen. Ny saina izay mifantoka amin'ny fanafitohinana mantsy dia saina any am-ponja ny dikan'izany. Tsy ilay olona nandratra anao fa ianao raha ohatra ka mifantoka amin'ny fanafitohinana ianao. Ny eritreritra malifaty dia manome fahafa-po vetivety, fa avy eo dia mamela heta mavesatra kokoa. Izay ny zavatra ataony. Lolo-po dia iray amin'ireo fitaovam-piadiana mahomby indrindra ampiasain'ny fahavalo hanoherana an'ireo mieritreritra momba ny fanjakan'ny lanitra. Satria na ny antony, lolo-po dia mitazona ny sainao voahidy any amin'ny lasa. Lasa izany ny herinao. Dia matory ao anatinao ny lolo-po ary tsy misy fiantraikany mihitsiny ny zavatra ataonao ety avelany. Izany hoe tiako tenena hoe tsy misy zavatra tsara mivoaka rehefa vao anatinao ny maloto dia tsy misy zavatra tsara mivoaka. Mety tenenao hoe pasteur fa misy nge zavatra tokony hovaliana valifaty na ohatran'izany, fa matoa mitahiry lolo-po ianao dia tsy zavatra tsara ny ao anatinao dikan'izay. Mario nefa izay nisoratan'i Paoly teo anelanelan'ireo andininy roa ireo. Ahoana ozy izy? Aza mamaly faty ianareo. Avelao izany isy toerana ho an'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe ay ny famaliana hozy Jehova. Izao ny hamaly, hoy ny Tompo. Ao amin'ny Romanina 12:19 izay. Jereo tsara, ny famelan-keloka dia tsy midika hoe tsy misy dikany intsony ny rariny, tsy hany mihitsy. Midika izany fa mametraka ny fitsarana eo ampelantanan'ilay mpitsara marina tanteraka ianao rehefa mamela heloka. Tsy mandao ny rariny ianao, fa ankinonao amin'ilay tsy manao fahadisoana mihitsy ny rariny. Halleloia. Noho izany ny toromariko Paoly eto dia tsy hoe aza mihetsika nareo, fa ozy izy hoe reseo amin'ny tsara ny ratsy. Fijoroana mahavitrika anie izany. Tsy hoe tsy miraharaha ny ratsy. Tsy mody hoe tsy nitranga izany zavatra izany, tsy hany mihitsy. Fa manohatra izay mahavitrika amin'ny valiteny avy any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Mivavao an'ilay olona, manaova zavatra tsara, mandà tsy handray anjara amin'izany atao hoe valifaty izany. Ady ara-panahy mitafy fahasoavana izany. Amady anazy dia tsy mora izany, tsy mora velively.
fa kosany azo atao. Izany mahatonga ny famelan-keloka hoe toe-tsaina avy any amin'ny fanjakany lanitra fa tsy antsara toetra fotsiny. Miorom-paka amin'ny fomba fijerinao ny tenanao izany. Aoka ho tsara fanahy sy ifampiantra ka ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloka reo ao amin'ny Kristy. Efesianina 4:2-3. Dia jerenao tsy afaka misaintsaina ampanotsorana izay namelan'Andriamanitra anao ianao raha mitana lolom-po amin'ny hafa. Matoa ianao avelan'Andriamanitra didikany hoe mila mamela ny olona hafa ihany koa ianao. Obolana 7:1-2 manome rafitra tsara hoe ny fahendrena ny mahatonga ny olona tsy mora tezitra ary ny famelan-keloka no voninahitra ho azy. Amen. Ao amin'ny fanjakany lanitra ny fahaizana mamela heloka dia tsy fahalemena velively fa fahendrena, famatorana ary voninahitra. Raha hijerintsika ohatra anankiray, ohatra hoe nisy namana namadika ny fitokisanao ary nizara-pahabe maso zavatra manokana momba anao. Tena naratra ianao dia afaka mieritreritra valifaty ianao hoe mamoaka ny tsiambaratelony ho setran'izany. Dia jereo nefa ny eritreritry ny olona anankiray izay ao amin'ny fanjakany lanitra. Miatrika amin'ny fanaintainana miaraka amin'Andriamanitra izy. Mametraka ny fetra ilaina hoe hatreto ary misafidy ny hanafaka ny heloka fa tsy hitondra izany heloka izany. Ahoana ny fomba anaovana izany? Any fanolorana ny rariny amin'Andriamanitra. Miaro ny tenanao ianao rehefa tsy tonga tahaka ny olona izay mandeha araka n'izao tontolo izao. Aza dino, eto amin'izao tontolo izao misy ianao fa tsy an'izao tontolo izao ianao. Amen. Mila fantatsika ihany koa dia hoe fa olona iray voalohany mila avelanao heloka dia iza? Olona iray voalohany mila avelanao heloka dia ianao ihany. Amen. Indraindray mantsika tsy manome rariny itsika, indraindray tsika manamely tena ary mila avelantsika itsika. Alleloia. Inona ny dingana androany azonao atao? Jereva hoe heloka anankiray izay mbola entinao dia soraty izany. Avy eo soraty reto teny reto hoe manafaka izany aho, misafidy ny hamela heloka aho, apetraka ao am-pelantanan'Andriamanitra ny rariny. Dia avy eo inona ny ataonao? Rehefa avy soratanao izany, doro dia rovito ny taratasy. Marika io fa manan-danja ny mari-pamantarana izay ataonao. Alleloia. Androany dia mankahery anao. Mety be dia be ny zavatra tsy rariny niseho teo amin'ny fiainanao. Na misy ny olona izay nandratra anao na nanao ratsy anao. Kanefany araka ny tenin'Andriamanitra, ny fahaizana mamela heloka dia tsy fahalemena fa fahendrena, famatorana ary voninahitra ho anao. Amen. Raha ohatra ka mahakasika anao izany teny izany dia ndaontsika hivavaka aloha. Raha io avelako eo an-tananao ny toe-javatra izay nandratra anay. Toe-javatra izay tsy rariny niseho teo amin'ny fiainanay. Misafidy ny tsy hitondra nyzany intsony izahay Tompo aho. Tsy manadino izay fa mamela heloka tahaka ny namelanao anay. Ianao irery Tompo no mpitsara marina. Ankiniko aminao izay tokony hahitsy. Afao amin'ity fonja ny sainay ary ampio izahay hamaly amin'ny tsara rehefa misy ny ratsy natao anay.
amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Zavatra ady ara-panahy io ary mino aho fa ahazo fandresena mihezinezina ianao. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Docteur Rina Telesforiany.